Donjamane. Istina. Isara. Tisaya. Food lovers. Ety ampiandroana dia misaotra betsaka foana ny meublina produit meublina nanaovana ny tare. Dia androanareo hoentinay amina bon plan anankiray tsara be any Tanan-drano misy azy ny anarany dia La ferme d'Atanan-drano. La ferme d'Atanan-drano. Any ndraitsika ny miaraka aloha dia andao artsika. Andao are. Aty amin'ny ferme d'Atanan-drano tsika zany zao. La ferme d'Atanan-drano io arinanay io dia hoentinay miditra ao nareo dia andramatsika any ao. Ici grisa. Ty zany le fanaovana clampine. Dia zao zany hijery trondro indray tiana sy Tiffany. Misy poisson isan-karazany. Io poisson ngeda be tsy haiko natazanareo i lasa nitsofoka iny poisson rouge. Tiffany moa zany tia balançoire c'est toerana misy balançoire dia mety aminy. Andeha akatra amin'ilay kabana kely zany Tiffany sy Diny. Ohatran'izao zany ny atao amin'ny la ferme d'Atanan-drano misy karazana légumes isan-karazany. Izay légumes rehetra hitanareo eny an-tsena dia hitanareo ato daholo. Dia azo atao cueillette daholo. Dia zao zany izay andeha hanao cueillette karazany maro moa zany ny ato aty moa zany mahafinaritra be fa ohatrany hoe andeha hitsena zay sy dina. Fa tonga dia aty amin'ny fotony mihitsy. Aty am-potony satria eo amin'ilay foton'ilay tsena mihitsy tonga dia tapahana ilay izy. Dia mazava ho azy ato rehefa makato dia misy guide. Io ny Anan-drano tanety. $10,000 hony ny kilo ny chou-fleur dia miaraka amin'ny arina kely zany ohatrany andeha hitsena amin'ny grande surface. Tena ho alaitsika zany zao roquette fa sady asio ihany le karazana zava-misy ato. Ty zao ny poivron. Dia ato moa zany ny tena tianidina roquette. Aseo any le roquette piso. Tsongona zany izy dia $1,500 par botte. $1,200 isaky ny boty. Aka karoty indray tsika. Ito dia manisa foana isa, roa, telo. Wow. Wah. Oh, mety sy cheval. Io
ity zany a nafe a géant tena ngeza be. One framboise. Aka framboise? Ndao ary. Ohatran'izao zany a le fermana framboise a. Io rehetra hitanareo io a framboise daholo 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 daholo. De anao cueillette na framboise io tsika. Ohatran'izao zany a ny fanirin'ilay framboise a. Jerenareo neny be antina ve ty e. Tena tsy rariny. Jerevo ny tanako a. Dia jereva mbola ngeda noho ny tanako. Ngeda be. Ohatrany hoe baobab zany izy avy aty. Hita indray a radis géant. Ngeza be koa le radis. Zao zany a Dina Stéphanie a aka salady aty amin'ny fotony aty ambany zany le izy nalaina. Zao zay a dia andeha hijery ny crocodile. Felana moa zany a ny anaran'le crocodile a. Dia atsoina zany felana. Tsy haiko hoe hipoitra ve felana androany. Ny variété ny légumes ato amin'ny la ferme d'Atanadrano zany a dia 42 zany ny légumes ato. Dia zao tsika hijery alika indray. Nuka zany hanao démonstration amintsika. Sady mbola minono ilay kisoa. Zao minono zareo. Bon appétit. Ato indraintsika mijery zanak'omby kely. Voateraka mihitsy izy. Io e. Kely. Mafatifaty kely. Amin'ny lapintsika zany zao a. Reo zareo reo e. Ohatran'izao zany a ny pamplemousse a rehefa mbola zazakely. Dia mbola ely be hono ry zareo a. Ito zao a ny pot cannelle. Asio e. Sangana kolao ny anarany ity a. Zay vao nahita ohatranazy. Hoentinay a mijery tantely indray nareo zao. Io anaty trano kely io zany a ny tantely. Ty a mbola tantely daholo a. Aty moa zany a sady misy terrain de basket a. Akoatran'izay a ny activité a afaka mitaingina bisikileta. Iny zao tiana mitaingina bisikileta. 15 000 francs zany ny ray andro. Ohatran'izao a le table a. Izy moa zany tena hoe en plein air a. Akalamanjana. Dia mahafinaritra be. Misy fanasana tanana. Zany a ty fa manasa tanana. Andeha sakafo amin'izay zany zay zao a.
dia eto ny tablenay. Eto ny tablenay, table 2. Hanao dégustation yaourt zany zay Stéphanie yaourt. Dia zao zany paozin'ilay yaourt. Tena matavy be a. Matavy tsara, mahafinaritra be ny anazy. Ny paoziny. Tsara be, onctueux be a, tsy marikivy mihitsiny a. Dia misy parfum les ferments. Dia ohatran'ireny misy gélatine ireny, frais be mihitsy ilay izy a, tsisy fofona frigo indray izy tamin'ity ilay mitoraka ity. Tiany ianareo ary. Zany les poissons dia les poissons nataony frity. Poisson nendasina zany dia atao keke atsika manana canard sauce tongolo sy voatabia. Dia ankoatran'izay misy ny crudité yaourt moa zany efa nandramana teo dia farafatsiny kely indrindra ny lapin. Saroatsy azy tsara ny lapin. Nandrana ny tonga atao amin'ny la ferme Tatanandrano zany tsika izao dia hitanareo ilay rivotra to dia frais be, ohatran'ny maheno feom-borona. Dia bon plan famille izy amin'ity ilay mitoraka ity. Dia nihinana yaourt izay teo. Dia ilay yaourt tena frais be satria nonomby tezin zareo zany. Dia tsisy fofona frigo mihitsiny. Dia anandrana n'ity spécialité ny entrée nalainay salade de crudité. Salade de crudité dia nangataka hoe mba asio roquette re azafady dia misy roquette io araka ilay hitanareo io. Dia hanao dégustation an'ity zany za zao. Dia marina frais produit de la ferme daholo ilay izy. Produit atao amin'izareo daholo zany reto rehetra. Dia assaisonnement siko sauce vinaigrette. Tsara be ny fofon'ilay izy frais ohatran'ireny hoe aty atsara iny misakafo tena tsara. Dia afangaro be ilay légume. Dia nena tsy ho afangaroko ilay izy fa hohaniko tsikelikely ohatr'ohatr' izao. Ity zany tonga dia crudité be dia tonga dia hohaniko. Tongolo oignon dia carotte dia chou blanc dia chou rouge dia salade dia misy voatabia dia misy roquette. Tony zany avy any amin'ilay jerevantsika teo daholo ny produit hoantsika eto ambonin'ilay vilia. Apiko sauce kely fa ohatrany tsy dia ampy loatra. Tandrana amin'ilay roquette ity ilay roquette manasana rehetra. Ity ohatrany somary mamimamy ilay sauce vinaigrette dia tsara be. Izay mihitsy ilay tsirona roquette tsofoka izay. Dia iny zany resaka entrée teo dia ny plat nalainay tato tia lapin sauce nahandro gasy miaraka amin'ny tongolo gasy, tongolo oignon sy anio hitanareo tsara eo. Dia ngeza ihany le portion anankiray zany ilay ohatrany hoe io ny anjaran'olona iray. Dia misy rogay nahandro gasy io. Dia naka ihany koa izay poisson frity, trondro frity dia ity hono zany ny Tiffany fa izy zany tena tia poisson be. Dia farany nalainay ganagana ritra dia miaraka amin'ny sauce voatabia. Dia nenahy ny andramako ilay lapin
mbola mariako hatrany fa le produit rehetrarehetra andramana aty zany a dia zavatra tezainy zareo aty daholo dia tsara taiza-be daholo zany le zavatra rehetrarehetra hohanina ato. Dia hoandramako aloha ny saosy dia miaraka amin'ny vary mazava ho azy amin'ny mahandro gasy azy a. Tia ny saosy a dia asiako rogay kely. Ny saosy aloha Ena hita mihitsy mahandro gasy azy a, sady frais be a. Ny goût zany tonga dia hoe misy poivre dia saosy voatabia sy tongolo a, dia somary nendasina le hanina fa izy kosa malemy tsara le hena, tsy mila tapahana amin'ny antsy akoniny. Nefa inona moa zany io andreo? Ity zany a bitro, lapin. Dia malemy tsara mihitsy le izy a, dia nahazo fehany azy zany tamin'ity mitoraka ity. Dia andramako hohaniko amin'izao fotsiny aloha ity, iny a. Nendasina aloha le izy a, dia zay vao natao saosy, dia tena malemy be, tsara be ohatran'ny hoe akoho miaro vorona zany, zay zany le izy. Anandre zany zao manandrana Mariana moa zany a fa atao amin'ny la ferme d'Antanandrano a, rehefa ho atinareo any dia tsara hoe miantso mialoha satria eo amin'ny adiny roa eo ny préparation an'le commande, dia amin'izay zany mba afaka mikomandy mialoha. Ny plat seho anay anareo ihany manahoana ny prix-any a, fa entre 7000 ariary ka hatramin'ny 15000 ariary eo zany a ny plat ato. Dia anandrana an'ity légumes crudité ity zany tsika miaraka amin'ny vinaigrette moa izy mazava ho azy a. Dia nena ny itiavako azy afangaro ao anatin'le crudité araka le nitenenidina teo, misy karaoty chou rouge dia le chou tsotra dia misy salade ny anahy tsy nasiana roquette ohatrany hoe mihinana composé zany fa composé bio. Dia ohatran'izao ny bouchée anankiray. Le izy moa zany tena hoe bio be zany hoe zavatra nalaina taria tsara taria no hoanina eto a, fa le vinaigrette fotsiny no hafakely ny tsirony tsara be. Dia anandrana poisson tsika aloha satria Tiffany tehina poisson afaka misafidy zany nareo rehefa ato misy lapin misy zébu misy inona koa canard dia afaka misafidy nareo hoe atao saosy le izy sa endasina. Dia le trondro safidinay hoe endasina. Dia andraso karakara n'ity trondro ny Tiffany ity angalana nofony fotsiny. Maninona le trondro ity fa? Anandrana poisson-tsika zao tsara be le fa misy tongolo gasy izy. Le trondro moa zany efa andravaravahan'ny Tiffany ihany fa andramako le izy ho anareo hoe manahoana ny tsirony Dia zany Tiffany teo misy tongolo gasy hozy izy. Le izy aloha zany trondro frais be, hita mihitsy hoe vao nanjonoina androany fa tsy hoe tany anaty frigidaire, tsy nandalo frigidaire. Dia tantsaiko anareo aloha ny prix dia mbola tadidiko manao zareo jus de framboise ty le framboise ohatran'le nitangosana tamin'le vidéo teo dia ny verre 3000 ariary. Ankoatran'izay le crudité no anestina teo 5000 ariary dia misy salade de fruits koa 5000 ariary ny vidiny. Dia ankoatran'izay ny plat rehetrarehetra zany 16000 ariary daholo. Na afaka atao frity le izy dia afaka atao saosy voatabia sy tongolo. Dia ny yaourt saika adiniko 1000 ariary.
zay dia andramako aloha ty jus de framboise ty sady le izy tena tsisy colorant mihitsy fa to dia framboise daholo ny kapohana tato tsy mamy be tsara be hafa kely le izy tena hoe framboise fa tsy fraise tsara be tsy mamy be le izy dia tonga dia le framboise ny enao fa tsy style hafa zany dia zay reny zany ny soavaly fa andeha hisakafo izy moa zany manao kokoa anareo ihany fa fatany hoe alaina sary izy noho ian'le fanandramana an'le trondro tsika dia ohatran'izao ny hinanako anazy ty hoanko amin'ny tanana dia naka rogay kely satria misy rogay eo akaiky dia asiako vary kely le trondro frais be vaovao be zany le izy dia mikarepoka dia le nofo malefaka be ohatran'le trondro endasitsika rehefa lahady reny atony tsara amin'ny famasahana misy tongolo gasy sakamalao angambany tsara be le trondro reto asiana citron foana moa zany fihinanana le nofony dia izy vaovao be iny mihitsy no ino moa to dia hohaniny dia tsara be manaraka anandrana an'le ganagana tsika izao canard sauce tomate hitanareo le tomate le sauce misy le voatabia mbola le nitetehana tena ohatrany hoe le nahandrontsika any an-trano mihitsy zany nanaovana zareo azy asiako sauce voatabia sy tongolo amin'ny sisiny dia angalana nofony hoe ngeda be kely izy misy elany dia teo akaiky an'le elany misy zanapehana normal tiako tenena hoe mora zao raha ohatra ka 16 000 ariary zao quantité an'izao zany ohatran'izao zany ny raim-bavako ahitana poivre eo amboniny dia le sauce voatabia sy tongolo ny teneniko anareo teo tsy dia tena hoe wow be zany le izy fa ohatran'le fahandrontsika nahandro gasy mihitsy le izy tsara amin'ny atonony tsara ohatran'le nahandro gasy zany le izy to dia voatabia sy tongolo dia tongolo gasy dia ohatran'ny hoe sakafo ganagana rehefa lahady dia zay anandrana an'le dessert zany dessert an'zareo salade de fruits ty no 10 000 ariary 5 000 ariary dia misy menthe dia misy mananasy misy ohatran'ny karazana mandramaka kely ohatran'ny tsy haiko le izy ohatran'ny pastèque angambany io dia ohatran'ny hoe crémeux na ronono zany ny ronony dia ho andramantsika izy misy mananasy araka le teneniko teo dia misy pomme tsara be frais be mihitsy izy marikifikify rehefa mihinana an'le sakafo rehetrarehetra zany ianao dia mahazo an'ity tena mandefikanina tsara mihitsy pastèque bon appétit Tiffany Merci. dia ato ohatra misy
ohatrany hoe ronono mandrimamy zany ranona tamin'ilay misy siramamy dia nasiana ilay ranon'ilay fruit. Le dessert tsara, tena tsara be, matsiro be. Mamy tsara ilay izy, mamy tsara. Nasiana zareo siramamy. Raha zaho manokana tsy dia nampiako siramamy intsony aloha raha anona fa tsara be. Aisamuni akaninareo avy aty ilay akany izay namolavolandry lay ambanimbany vohitra miampitsoa iserana makany mahamangy arivarive akany aho fa masondrinaky ny tantarandry. Zay ny aventure anay tato amin'ny la ferme Tantanandrano. Dia izy ity zany bon plan famille araka le vitanareo teo sady à l'appel étoile sakafo à l'appel étoile amin'ny andro atoandro zany. Ie zay fa raha rivotsika mameny nôty. Cadre tao amin'ny ferme Tantanandrano. Cadre tao amin'ny ferme. Ny cadre tao amin'ny ferme Tantanandrano zany dia omenay 9/10. 9/10 no tao satria tena toerana bon plan famille zany ao hoe raha ohatra nareo tsy mitondra ankizy mijery voninkazo mijery biby sady misakafo manao cueillette mitango zany mijery potager dia tsara be. Tany sainanareo ihany zany zavatra nataonay vao tonga izay dia nanao visite le toerana rehetra azo anaovana cueillette dia be da be ny zavatra azo nalaina tao fa anisan'izany ny roquette izay dina moa zany dia miondana roquette dia naka roquette zay dia naka carotte koa zay mitango carotte moa zany izy ohatry hoe maka amin'ny grande surface nareo fa mandeha amin'ny toerana nareo tenareo ihany mioty izay zavatra tianareo vidiana. Dia tena nanamarika anazy ao nisy nave géant tany nave tena ngeda be lohanay sy tiana akambana dia nave anankiray dia ankoatran'izay koa nanao cueillette na framboise tena tiantifany be le framboise framboise frais le izy dia ankoatran'izay nisy jus de framboise nalainay tao amin'ilay toerana ihany zany. Dia tao anatin'izay koa zany misy ny hitanareo le misy an'le espace loisir le parc enfant iny dia hitanareo tamin'ny vidéo misy balançoire misy toboggan misy fiompiana trondro dobo fiompiana trondro trondro tsy azo hanina fa trondro milokoloko ohatran'le trondro japonais ohatran'ny milokoloko mainty fotsy dia misy kabane. Dia le kabane hitanareo amin'ny sary iny somary natahotra kely sara natahotra dia vitanareo angamba hoe dina le natahotra le pont mitady dia eo amin'le espace loisir eo koa misy fanaovana camping ho an'izay makafy zay mbola tsy nika tente zany za moa zany efa nanao skoto taloha dia mazatra mika tente fa dina zany natao batisa tamin'ny tente izy tao. Dia ankoatran'izay misy koa ao ny bicyclette mifana bicyclette 15 000 ny tontolo andro dia misy terrain de basket ao misy karazana biby isan-karazany izay biby tsy hitanareo ao maneno tena marina. Dia misy ihany koa ny fitaizana alika sady manao dressage misy maître chien moa fetsony zareo azy dressage manao toilettage zareo manao toilettage dia raha ohatrany hoe sendra andeha hanao vacances ianao ka ny alikanao tsy mitaiza dia afaka apetraka ao any mandritra ny fotoana tsy maha eo anao dia afaka tezany zareo manao pensionnat zany ny alikanareo. Dia ankoatran'ny alika sady misy démonstration moa zany tao nataon'le alika dia misy cheval koa ao
sady ny chevalanzareo a manana anarana daholo ao ry ravaka ao ry marioka ao ry sony zao no tena akaiky be amin'ny foko satria fantako izy tao a dia mahafinaritra e raha ohatra hoe ankizy aloha zany tena tian'le izy e dia zany hoe fianakaviana tsara makany dia mahita hoe ohatra zao ke ny soavaly a sy ohatr'izany dia ankoatran'izay a nisy miompikisoa koa zareo a dia misy zanakisoa kely voateraka dia nono moa zany le zanakisoa tamin'izay tao a dia satria zareo anao cochon de lait a atsoaty dia ina koa ny biby dia ny biby hitanay tao koa dia ny crocodile nisy voay crocodile da voay iza ny anaran'le crocodile felana felana rehetrarehetra crocodile ao amin'ny laferme zany la ferme felana anaran'le crocodile dia nisy omby omby voateraka dia mavativaty lasa manao ronono zareo dia manao misy tantely koa ao miompy tantely zareo dia ankoatran'ny tantely misy ny ganagana dia misy lapin koa dia be mihitsy ny activité ao fa tonga avy ao dia mazava ho azy moa zany mahafinaritra be manao visity tsy andoavam-bola satria rehefa misakafo anareo dia afaka manao visity fa le mitaingina soavaly fotsiny ny ohatrina moa tsy tadidiko 25 000 ariary anao manao toron'le terrain rehetrarehetra fa rehefa tonga any dia aloha taninareo ihany dia zay zany le cadre tena tsara zany le cadre fa manasa anareo zao tsika dia hiditra aminao ty service ny note service tao amin'ny la ferme Tatanandrano dia omenay 9 sur 10 le izy tsy dia tena hoe compliqué be ny service fa tsotra nefa to dia mazava misaotra betsaka ny madame Pascaline izy zany ny guidany atao satria reo makao anareo dia misy guide miaraka aminareo mampiseho anareo ohatrany hoe izy daholo le taina kakao rehetra avadika zezika ery ny fambolena salady rehetrarehetra zany asehony anareo daholo ary izy tena toa dia hainy dôzy efa nytanina apetraka ao eo zany dia mahafinaritra be mahafinaritra dia rehefa ikomandy sakafo koa nareo dia miantso aloha ny tena tsara miantso eo amin'ny adiny roa meloa satria le ohatra hoe mikomandy bitro zao nareo dia le bitro mbola ho vonony mbola ho volosany mbola ho ketrehany dia zay vao andrahony dia zay ho présenteny eo zany hoe adiny roa zany préparation nahandro vita gasy zay merci hiditra aminao ty resaka sakafo ndraytsika zany zao ny note sakafo tao amin'ny ferme Tatanandrano dia 8 sur 10 ny aminay satria ny plan nalainay tao aloha zany aloha tamisainay nakizay entrée anakiroa entrée anakiroa zany dia ny anakiray misy roquette dia ny anakiray sisy roquette anizy ary le misy roquette mazava ho azy fa any dimy dia 5 000 ariary mividy zay naka koa zay yaourt nature anankitelo dia 1 000 ariary mividy ny yaourt an'zareo sady le yaourt voanterena tamin'le omby vavy be ronono dia mihitsy zany le izy hoe tena frais be tena toraka voninkazo an'le yaourt satria izy miezaka be mihitsy izy tsara be le yaourt tsisy fofona mihitsy nefa mangatsika tsara dia ankoatran'izay zay naka trondro frity iny coup de cœur anay Sidina trondro frity tena mikarepoka be le trondro mbola vita mihitsy trondro voavina anjonona tamin'izay le avy niantso fa tsara be le izy frais be mihitsy sady ngeza le izy hitanareo amin'ny sary iny ihany dia ankoatran'izay koa ina koa nalaitsika naka koa zay lapin natao sauce indray fa le izy le lapin sauce zany efa nendasina kely zay vao natao sauce dia tongolo sy voatabia dia poivre ny sauce anazy iny zany hitanay hoe eo zany natonga an'le note hoe 8 sur 10 nahandro gasy tsotra kely le izy misy tongolo gasy sakamalao dia sauce zay dia torak'izay koa naka canard sauce voatabia sy tongolo zay canard sauce zany mitovy amin'izay ihany mitovy amin'izay izy zany tena hoe nahandro gasy ohatrany hoe bebe sy neny nanao an'izy tao trano dia tena matsiro le izy misy fitiavana be misy tongolo gasy misy sakamalao fa tsy le plat gastronomique be reny zany
dia farany naka zay salade de fruits zay ny dessert atao salade de fruits 5000 ariary ny salade de fruits les plantes secrètes rehetra teo 16000 ariary ny vidiny dia zay ny sakafo ny zavatra tena nanamarika anazy tao tena nafinaritra be satria ohatrany hoe verina tany ambanivohitra zany nefa izy ambanivohitra klasy satria mikambanao daholo mahita ianao crocodile mety karazana biby mahita ny fomba faniry nahita kaki koa zay fomba faniran'le kaki tena hafa kely dia le pocanelle pocanelle zay vao nahita pocanelle teny ambony azy zany dia izy koa lasa manao lamarche lava be nareo satria le tanàna tena ngeza be dia zay ny aventuranay atao amin'ny la ferme d'Antanandrano raha mbola tsy hitanareo tsara tsy azonareo tsara le vidéo tamin'ny voalohany iny dia misy azy any amin'ny farany 150 dia eo akaiky eo zany ambadika ao misy ny la ferme d'Antanandrano eopita ny EPP Antanandrano tena eopita ny EPP Antanandrano mihitsy ny vavahadiny dia zay dia misaotra nareo abonné rehetra fa zay aloha zany mamarana an'ity vidéo anankiray ity dia makasitraka makately anareo zay mbola ho avy sy ny dada mbola ho avy sy mama mbola ho avy sy ny abonné anay rehetra azadino ny manaraka ny Instagram YouTube sy ny Facebook merci daholo ina moa io The rouge bebês. Saradina Janadino reja Yavatina Jimala Vita Famba mani nane Orialina Mangina Janadini rene Orivula nene amboni Jiwadini rene